Mpamboly iray any amin'ny faritra Boeny ao anatin'ny komina Boanamary fokontany iray antsoina hoe Tsararivotry Bernardine. Mpamboly voatavo, katsaka fa indrindra ny mangahazo. Lavitry ny tamin'ny tanànany Mahajanga nefa ny toerana misy azy ary maro ny sakana ahafahana mampiroborobo ny fambolena ataony. Tena olana anay aty zao rehefa mamboly tena ngovo misy ny tena miasa le ohatran'ny tany baiborary eny zany ohatran'ny hoe miasa le omby foana fa ny aminay aty tena mitana ny vata tenanao misy mamadika ny tany ohatran'izao zay vao mahavokatra tena sarotra be zany ny fambolena aty fa hoe tena tsy zavatra atao dia tsy maintsy manao zay kelikely hita eo foana. Tenan-dranomasika ihany hatreto no hamatsiany ny mpamboly ao Tsararivotry ny vokatra izy ireo izay miakatra 3 na 4 bolana aorian'ny fambolena azy amin'ny ankapobeny. Tsy azo ianteherana ho asa tokana amelomana ny vady aman-janaka intsony ny asa fambolena amin'izao fotoana izao raha ny fanazavan'i Bernardine. Fambolena velomanay aty fambolena tsy dia azo atao mahavelona loatra nefany tsy dia tavandaina firy zany fa izy misy vady miasa miaraka aminazy miasa anaty ranomasina zany tena fototra anay aty dia ampiarahana amin'ny fambolena. 3,000 ariary hatramin'ny 5,000 ariary isan'andro no vola miditra amin'ny Bernardine rehefa fotoana fiakarany vokatra.